5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Ny matoan-datsoatra avy trano anokafatsika ny fampalalam-baovao. Ny fidirana amin'ny digitalisation ve no olana sady tsy misy vola ny fanjakana ka lazaina fa ny fisian'ireo retardataire no olana tsy ahafahana mandro ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Ny mpitondra izay tsy mahava ny olana ka ny mpitandro ny filaminana no atao fitaovana amoritana izay rehetra manao fitakiny. Tsy mbola fantatra na ahita na tsy ny masony Germain ilay mpianatra taona faharoa eny amin'ny polytechnique Vodivorona notifirin'ny mpitandron'ny filaminana omaly, mpianatra nitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana sy hanatsarana ny fototra-fitrasan'ny mpampianarana. Izay zony tanteraka izao nampiasana hery famoritana izao hoy ny Mafami izay nitsidika ity niarambona ity androany. Tapitra androany ny 27 ora nomeny mpiasa eo anivon'ny FIFA amahanany ny olana misy sy ny fialan'ny tale generaliny tsy nivaly ny fitakiny ka nirosy tamin'ny fitokonana fahobe ireo mpiasa manerana ny nosy nilazany tsy ampitsahatra ny fitokonana izy ireo raha tsy miala amin'ny toerany io tale generaly io. Iray amin'ireo valan-javaboary manana ny mampiavaka azy sy ny valan-javaboary ny amorony Oninaly anatin'ny commune Ambomavelo district Toliara faharoa. Maro ankilan'ireo tsindry miatra amin'ny harisan'ny lohalarina ny famarotana ny tany anatin'ny valan-javaboary ataon'ny tompon'andraikitra ambony eto amin'ny fireneny. Any ivelany tafiakatra 20,000 ireo mpizahatany tonga tao a Frantsa nandritra izao lalao olimpika izao. Feno hatrany ireo tribuna anaovana fifaninanana hatramin'ny nanomboana izany. Raha ny antotany farany tafiakatra 70,000 ireo mpizahatany avy any ivelany tonga ao Frantsa amin'izao fotoana. Raha toka 4,000 ireo mpizahantany anatiny hoarina tamin'ny taon-dasa nandritra ity volana Jolay ity. Arahintsika avy hatrany any andindinizay. Faltafiaraka aminao indray tomboky lasy tongo vavy tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity. Asaiko ianao anaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany toy ny mahazatra ny matoan-dahatsohatry ny sampana fampalalam-baovao no anomboantsika izany. Ny fidirana amin'ny digitalisation ve no olana sady tsy misy vola ny fanjakana ka lazaina fa ny fisian'ireo retardataire no olana tsy ahafahana mandro ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Ny mpitondra izay tsy mahava ny olana ka ny mpitandro ny filaminana no atao fitaovana amoritana izay rehetra manao fitakiana. Gaeton Andriatsilavo mitondra izay. Hodiny mpitondra tsy hita ny fitarainana sy ny antsoafo ataon'ny malagasy iray manontolo amin'izao fotoana. Ilao zany mitety vazatany mialokaloka any ivelany raha ny fanehoan-kevitry ny maro. Olana goavana zany satria to lasa mitsoka adidy any ivelany ny mpitondra fanjakana. Olana goavana ihany koa satria ny olana tsy voava izay tsy mijanona fotsiny eo fa mitombo andro manalina. Manampy ny olana ara-tsosialy toy ny faratsiany lalana, ny falafosan'ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana sy ny maro hafa, ny olan'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ary manamafy ireo olana ireo ny tsy fahafahana maneho hevitra sy mitaky zo amin'ny mpilaminana. Mihetsika ny mpanjifa, mitaky ny fiverenan'ny jiro sy ny rano, mpitandro filaminana amin'ny rongo-basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika no setriny. Tsy misy vahaolana aroso. Mihetsika ny mponina amin'ireo tany sy ny fanana ny lasan'ny vahiny sy ireo mahita lalana ambanin'ny tany. Mpitandro filaminana no miatrana, manery azy ireo angina, tsy aneo izay alahelo sy fitakiana izay. Tsy misy ihany koa ny vahaolana aroso. Mihetsika, mitaky ny zony ireny ny mpianatra eny anivon'ny université, isan'izany ny eny Vodivorona. Mpitandro filaminana ny tonga, mifanandrina amin'izy ireo, vao mangiran-dratsy hatramin'ny miletika masoandro. Tsy misy vahaolana aroso. Tsy misy fandraisana andraikitra ary famonoana afo no setriny. Maneho miariary fa tsy misy intsony izany fahalalahana maneho hevitra izany hoe fahafahana mitaky zo izany eto amintsika.
ary ny fanontaniana mipetraka manoloan'izany dia ny hoe ilay fidirana amin'ny digitalisation ve no olana sa tsy misy vola ny fanjakana ka lazaina fa ny fisin'ireo retardataire no olana tsy ahafahana mandoa ny vatsim-pianaran'ny mpianatra. Ny fanjakana malagasy izay tsy maintsy nampianatrany ny fandaniana tao anatin'ny teti-bolam-panjakana na fipanitsinina 420. Isan'ny nisongadina tamin'izany raha tsy hivina ny fampianana 200 ny teti-bola miantraika amin'ny ministera rehetra izay mahatratra 7,7 miliara ariary izay tsy nasiana fanazavana ny antony fianana amin'ny ankapobeny. Nisongadina ihany koa ohatra ny fampianana hatrany amin'ny 109 miliara ariary ny vola natokana ho an'ny sehatra sosialy, na dia fahita taratra aza ny fiamorana amin'ny fametrahana tanjona fampandrosoana sy ny sehatra sosialy amin'ny fisitrahana tolotra ary ny kalitaon'ny fomba fiasa iny anivony sampandraram-panjakana. Fa niakatra kosa ny vola natokana ho an'ny angovo, isan'izany ny jirama izay natratra 230 miliara ariary izay tsy voafaritra mazava ihany koa ny fomba fizaran'izany vola izany na ny sorabola na ny ampiasana azy. Ary nampiakarina ihany koa ny an'ny tafika sy ny fiarovana izay reto farany no an'ny sisa afaka manao recrutement ankehitriny. Na eo aza nefa izany rehetra izany tsy efa tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ve ny vatsim-pianaran'ny mpianatra ka maninona no tsy omena. Raha mpitondra mahay sy mahafantatra ny andraikiny amina fanjakana mampiatra ny tanitandalana sy demokrasia dia miantoka ary miaro ny fisitrahana ny zon'ireo mpianatra ireo. Raha toa ka misy tsy tanteraka ka avy amin'ny fanjakana no antony, miara-midinika amin'izy ireo amin'ny famahana ny olana. Raha miroso amin'ny fihetsiketsehana ho fitakinany zony ireo mpianatra, ahetsika ny mpitandro filaminana, manao arofanina, sao misy mpanararaotra ka mamaky tsenan'olona na mandoro trano na ihany koa mamotika ny fananany ombonana. Mpitandro filaminana izay tsy mampiasa fitaovam-piadiana mamono na mandratra tahaka izao atao izao, fa miantoka kosa ny fahafahan'izy ireo manao fitakiana amin'ny mpilaminana amin'ny mahazo izany fitakiana izany. Tranga izay mbola lavitry ny afo aloha ny kitay raha ny eto Madagasikara. Hery famoretana ny manjaka ary miantraika hatrany amin'ny mpianatra mitaky ny zony. Tsy vahoandroany nahitana fampiasana mpitandro filaminana avy amin'ny mpitondra fanjakana, saingy tafahoatra ny zava-misy amin'izao fotoana. Tsy misy tsy mitaraina manoloan'izany, na mpanao politika, na mpianatra, na mpanjifa, na iza ka tsy ekipa ny fitondrana, tsy afaka maneho hevitra, tsy afaka manao fitakiana. Antony mahatonga ny ankamaroan'ny mponina ilaza fa didy-jato na no manjaka, fiarovan-tseza sy fikatsahana tombotsoa manokana no mibahana. Izay no lara-pahamehana amin'ny mpitondra ka ambin-javatra ny sisa. Tsy mbola fantatra na ahitana tsy ny masony Germain ilay mpianatra taona faharoa eny amin'ny polyteknika Vodovona no tofirin'ny mpitandron'ny filaminana omaly, mpianatra nitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana sy anatsarana ny foto-drafitrasa mpampianarana izay zony tanteraka no izao nampiasana hery famoretana izao ho ny mafamia izay nitsidika ity niarambona ity androany ny fitondrana rajoelina izay tsy mahay mitantana tsy mahazaka demokrasia fa ihany koa mamono ny fahalalana maneo hevitra sy manao fitakiana ankalalana. Raha izao zava-misy zao hialana tsy nisady amin'izay mety hotohina amin'ny sary amin'ny fanadidina. Mampanahy no hoavin'ny Germain ilay mpianatra taona faharoa eny amin'ny polyteknika Vodovona no tofirin'ny mpitandro filaminana omaly. Hatramin'izao mbola ankamatatra ny hoe ahita ve sa tsy ny masony avy izay notofirin'ireo mpitandro filaminana teny Vodovona nandritra ny hetsika fitakiana ny vatsim-pianarana nataon'ireo mpianatra. Androany ny tantaran'ny zava-nisy ity niarambona ity manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly Bevelantanana. Tena marary be amin'izao le maso ato dia le izy mbola tsy hay hoe mahita sa tsy fanapitsireto aloha dia tsy mahita aloha za teo satria le izy direkta mahitsy be avany dia tonga dia teo amin'ny masoko dia dona teo le izy dia le izy vao dona dia mipoka. Dona teo le izy dia mipoka dia le mampivoto an'ilay tara indray mampivoto an'ilay tara indray le miparitaka le an'iny dia misy fracture le taolana ananatiny dia izay mahatonga le tare foto be. Tanana taleo 7 izay dia hitanao vavahady amin'ny poli eny amintsika dia eo ry zareo mametraka bouclier dia sasany mikovina bouclier dia sasany manamana anay dia izay
rehetanao le lalana miakatra lohako amin'ny iskola iny dia io fanitsiny iny arabe mahitsy izy zay amin'ny arabe mahitsy be izy zay dia nisy trahazona gardien zay teo nataonay ohatran'ny hoe couvre ho anay zany dia lizy mariako tsy zary alina teo fa be dia be zay teo fa zany hoe za moa zany sy milaly izy satria lizy tonga dia horizontal tsy poka lizy tonga dia midona tsy nanana fotoana zany ianao hijerena hoe aiza zany na aiza fa poka valy izy dia midona teo dia miparitaka dia tonga dia rano mandeha avy eo zay nazy anahy teo alohako nisy olona fa tsy juste hoe nanakona côté avato zay zany vagogogo teo fa lizy tonga dia visé hoe avany dia tsy possible misy koa le tenen'ny fanazavary zareo teny hoe raisiko amin'ny tanana olona izy datratra ny tarehako normalement raha di saoto no raisiko amin'ny tanana jereny tanako ary tsisy maratro hoe naray ary donc tsy lozika mihitsy zany dia zareo moa nanazava hoe raisiko tamin'ny tanana olona izy dia nataoko ohatr'izao dia zay no tonga ny tarehako tratra izao no mahazo ny mpianatra mitaki ny zony vatsom-pianarana enim-bolana fanatsarana ny fotodrafitrasa fianarana sy fonenana zony amin'ny mampianatra manovy fahalalana eny amin'ny oniversité mpanjakana azy no notakiny fa tsy filamboatsiary na zavatra fironina tsy misy zava-baovao fa efa fantatra vao nandray fitondrany any rajolina sitsia Christian ny amin'ny hoe inona avy ny adidy amanandraikitra ny fanjakana eo anatrehan'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony taratra amin'izao fa tsy mirarana ho avy ny tanora malagasy ireo nampindramina ny fahefana tsy mametraka oloha laharana izay tontolo ny fampianarana izay ary voaporofo amin'izao fandratrana mpianatra izao tsy mirara ihany koa ny mahazava-dehibe ny fananana tanora maro anisy eto amin'ny firenena ny fananana tanora mahay ary manamarina izany ny mahazo ity mpianatra ivoaka ho enjeniera atsoatsy ity ary tsy ampianatra rero fa mizanaka malagasy mihitsy aminay mafamia dia raisinay ho erisetra zany satria tsy fitandrona ny filaminana fa tsy maintien de l'ordre zany reny fa tena erisetra mihitsy satria maintien de l'ordre dia faritan'ny lalàna dia ny rahantsika nalalina fa tena tafiditra ny anaty mason'le mpianatra mihitsy le asamboana grenade assourdissante le izy na bombe lacrymogène dikan'izany tena ny visena mihitsy le ankizy aoka mba hajanony ty erisetra ty ny firenena matanjaka ny sy ny mandala ny démocratie dia miantso mandrakariva ary mandala ny fifanantonana sy ny fifampiresahany fa ny firenena osa kosa dia ny mpitandro filaminana no ataony fitaovana ho famoretana ny vahoaka izay mitaky ny zony ankizy mitaky ny zoniny ireo ary ny rahantsika nalala fa tany anatin'ny enceinte universitaire izy fa tsy tany amin'ny arabe mihitsy dikan'izay zay milazainay hoe erisetra le zavatra natao tamin'ny mpianatra masika loatra izay mafamira iteny hoe matetitetika izay mafamily no enjehana sala amin'izao satria raha mampatsiany tantara kely roa taona lasa zay tamin'le ranaty tadidina reo nisan'le hoe choral votovorona dia nisy ankizinay anankitelo saika ampiakarina kodisy tamin'ireny ary ankizinay mafami daholo fa nga mafami daholo ny mpiandrena votovorona dia zao indray mbola ankizinay mafami koa ny vizena ao anatin'le izy raisinay le izy hoe tena cible zany izay mafamia ao anatin'ny hetsika salamindreny fanontaniana an-tsain'ny mpanara-baovao ihany koa manoloha n'ity fanapa-kevitra raisin'ireo nampindramina ny fahefana sy tanterahan'ireo mpitandro filaminana itiny amin'ny hoe fangatsy mba niaina izao zavatra sedrain'ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony izao ireo mpitondra ankehitriny ka tsy matsapa hoe rariny izao fitakiana izao tsy mahafantatra ny hoe isan'ny miantoka ny fianaran'ny mpianatra neza ny vatsom-pianarana izany manampy izay alefan'ny ray aman-dreny sy izay mba vadinasa hita kely eny hoeny raha ny aina tena amin'ny ambaratonga ambony dia mahatsapa fa ny famahana ny olonan'ireo mpianatra ny tokony masoana fa tsy ny fampiasana hery famoretana toy izao dia mandary saisay ora maramilo zay milanja basy tsara tarehy iny basinyo hitondiranao aniza fitondrana tsy mahay mitantana tsy mahay makalesona tamin'ny lasa ity fitondrana rajoelina ity hoy ny mpanara-baovao tsy adala ireo fanjakana ny fandimby hatrizay nanorona fotodrafitrasa lehibe tahaka itony oniversité itony nanome izany vatsom-pianarana sy ekipement izany ho fanampiana ireo mpianatra nitadiny fomba rehetra ahatojona ny fampianarana hatramin'ny farany satria raha vita hatramin'ny farany fianaran'ireo tanora tsy ho vesatry ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina fa indrindra
ho ampinga lehibe iray fanohitra amin'ny fampandrosoana ny firenena noho izy manana ny fahaiza-manao anangana orinasa amorona asa ho an'ireo tanora namany ampiditra abasetra amin'ny fanjakana ka anabevo ny toekarena. Andrasana ny fivoarany toe-pahasalamany Germain ilay mpianatry ny politeknika Fotoforona voatifitra ny mpitandro filaminana omaly teo amin'ny maso ny teny Fotoforona izay tsabonany amin'ny hopitaly CHUB Velatanana. Ny mafami na ny mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mpandara mainty milala avy amin'ny faritanina Antananarivo miray izay manameloka amin'ny herin'ny rehetra izao trangana hery famoretana atao amin'ny mpianatra sy izay rehetra mitaky ny zony eto amin'ny firenena izao. Ho fiara-mientana amin'ny namana izay naratra natsahatra aloha ny fitokonana hoy ireo mpianatra eny Votovorona. Na izany mbola itony etsika ataon'izy ireo raha tsy mivaha izay notakiana rehetra. Nanamafy ihany koa ireo mpianatra androany fa famonoana fotsiny ihany nataon'ny minisitra mpisolo-toerana fa tsy misy fandraisana andraikitra araka ny voalaza. Fanadidina. Raha ninambarany minisitra mpisolo-toerana teny Votovorona omaly olana avy amin'ireo retardatera no tsy nahafahana nandoa ny vatsim-pianarana. Ary ny fampidirana ireny mpianatra izay nanatitra ny ato taratasy taty aoriana ireny sy ny fanamarinana azy ireny tena mpianatra ve no isan'ny mahatara ny famoahana ny lisitra ho amin'ny fanoavana ny telo volana faharoa ity zany. Tsy mitombony izany hoy ireto mpianatra eny Votovorona ireto. Antony, tsy vao tamin'ity taona ity no nahitana izany olana retardatera izany. Ndritry ny fifotoana izay io resaka retardatera io foana no atao ala olana. Asa hoe tsy misy teknisianina afaka hamahan izay olana izay mihitsy ve sa hoe zarara ny misy an'izay dia afaka atao excuse tsy andoavana na hoe andoavana tara an'ilay vatsim-pianaran'ny mpianatra ilay izy. Tsy vao tamin'ity taona ity averiko ihany hoe tsy vao tamin'ity taona ity no nisy an'izay olana retardatera izay fa efa hatramin'izay firy-taona ny fanesy izay dia io foana no lazaina. Voalaza ihany koa fa efa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa eny an-toerana. Efa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa. Anteriko manokany amin'ny resaka hoe trano fidiovana fanadiovana ny rano sy ny jiro. Efa misy ireo nahazo ny atao hoe teti-bola ho amin'izany fa ny zavatra tsy azo adino ny tsenam-baro-panjakana. Araka nambaraka teo famoahana ny volam-panjakana dia misy fotoana zany ary misy drafitra ny famoahana azy. Noho izany ny vahaolana any amin'ireny tsy hoe tsy mijery ny fanjakana fa mijery ny fanjakana ary manao ao anatin'ilay izy. Tsy mitombona ihany koa izany hoe ireo mpianatra tsy misy ary tsy hita soritra ny ezaka atao amana ny olana amin'ity resaka fotodrafitrasa ity. Fampanantenana pokaty tahaka ny mahazatra no hita hoy izy ireo. Satria isaky ny izahay manao fitokonana dia voatonina ao anatiny foana io kanefa dia fampanantenana pokaty foana ny azonay ho amboarina io ho jerena manokana ny amombanareo sy ny cité sy ny toeram-pianarana kanefa mandrakizao dia tsy misy izany. Leo fampanantenana pokaty ny mpianatra ety amin'ny politeknika Votovorona. Androany natsahatra ny grevy ho fiombonana amin'ny naman'izy ireo naratra hoy hatrany ireto mpianatra ireto. Na izany mitoy ny tolona mandrabivaly ny fitakiana rehetra. Omaly dia iarahantsika marala ny tranganisy tety amin'ny politeknika Votovorona. Tsindriana manokana fa teo amin'ny 5 metatra no nitifirana ny namana. Ary tsy balaka ohatro velively ilay izy fa tonga dia ilay lacrymogène no nitotona teto ampovoan'ny tarehany. Dia anananay profo anananay sariny mahakasika an'izay ka mahiray anay politeknisianina dia mikarakara ny namanay aloha izay kanefa kosa ny rano namanay izay latsaka tsy avelanay verimaina fa mbola mitoy ny tolona mandrapivaly ny fangatahanay rehetra. Ny tena isan'ny takiana sy adina mafy amin'izany dia ny fandraisanay ny vatsim-pianaranay rehetra ary ny fanavaozana izay efa nampanantenananay efa fotoana ela izay. Fanontaniana mipetraka ny hoe raha efa fantatra isan-taona ny olana nateraky ny fisian'ny retardatera, inona ny tsy nandraisana fepetra manokana isoroana izany? Moa ve miova isam-bolana na isaky ny 3 volana ny lisitry ny mpianatra eny amin'ny université? Ho tonga amin'izao zava-misy ka naratra na mpianatra izao ve ny toe-draharaha raha nisy ny fitsinjovana mialoha sy ny fahaiza-mitantana? Ankoatr'ireo fofona sy loto ny ainan'ireo mpianatra eny Votovorona. Efa tao anatin'ny fitakinana nataon'ireo mpianatra atsizay ny fanavaozana ny fotodrafitrasa. Tsy efa nisy ve ny dingana ny rosona ka nahafahana nanatsara na dia ireo trano fidiovana fotsiny ihany aza. Raha teo ny finiavana amahany olana avy amin'ny mpitondra fanjakana, maninona no izao ankehitriny izao? Rehefa mihasarotra ny toe-draharaha, voalazaina fa efa miroso ny dingana amin'izany. Tsy ivona ihany koa fa efa namboaka fanambarana manameloka ny naratrana ity mpianatra teny Votovorona ity ny ao anivon'ny CSS sampana Antananarivo.
Vaovao eo amin'ny pejy fifidianana kosa indray taratry ny tsy fahavononana iroso amin'ny fifidianana communal sy ny mpanolotsaina. Ny fanemorana ny datim-pifidianana indroa miantona tahaka izao ho ny ben'ny tanàna amin'ny commune Amboditrimanjaka. Raha nanio ny heviny ny firosona amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity izay tokony efa fantatra mialoha 5 taona lasa izay saingy noho ny kajy politika dia io nahemitra io ary mbola iandrasana sitrapony gouvernemanta Danila Minoso. Tokony efa voahomana mialoha ary mipetrapetraka avokoa amin'izao fotoana ireo pitsipitsy ny ilaina amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina raha nanam-piniavana iroso amin'izany ny fitondram-panjakana ankehitriny ho ny ben'ny tanàna n'Amboditrimanjaka Randriamanalitsoa Azasaora naneo ny heviny. Ny zava-misy amin'izao fotoana izay mifanohitra tanteraka amin'izany ahitana ny tsy fahavonona ny mpitondra fanjakana. Tsy fantatra hoe midika tsy fahavononana aloha zany le izy satria mefa fantatra mialoha daholo hoe reto avy tsy maintsy fifidianana tanterahana amin'ity taona ity. Efa tokony nisy fimana zany to raha ara-bola na ara-pitaovana na araka olona sy ny ino structure rehetra manatanteraka ny fifidianana fa nahoana moa zany mbola tsy hahafana izay ve misy lesika ve amin'ireo zany rehetrarehetra hoe resaka ara-bola ve misy lesika structure manatanteraka azy misy lesika sa ny fisalasalana any amin'le resaka hoe mandeha ankehitriny hoe matahotra ve ny fitondram-panjakana anao fifidianana amin'izao vaninandro izao atao aorianan'le fifidianana solombavambahoaka ireny zany rehetrarehetra zany misy andro fa raha ny tena maro hoe tokony efa nivonona tamin'izany gouvernemanta sy ny mirafitra mangaika mpanatanteraka ny fifidianana na ny CENI zany na ny ACC hoe voatabitra ny députation zany rehefa naroso mialoha tokony tonga dia mita amin'ny ben'ny tanàna sy efa fantany efa lany mandady reo olona zay ravy ny fidiana rehetrarehetra zao taorianan'ireny fifidianana présidentielle reny kio. Olana eto amintsika ataony fitondram-panjakana kilalao sy amin'izay itiavana azy ny raharaham-pirenena isan'izany ity fifidianana communal sy mpanolotsaina ny tanàna ity kanefa isan'ny fifidianana manandanja eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa io zany tsy tokony hoe atao an'izao hoe zay tianao atao hoe ahemitra dia miemitra ajanona dia mijanona na ny fiomanana zany fifidianana zany ange tsy fantatra ny conseil zao ohatriny na inona avy ny taratasy ilaina ahoana ny fanomanana zany raha ataony tampotampoka zany hoe dia ahoana iza ny hijanona iza ny hilatsaka iza ny tsy handeha nefa fifidianana ty ay fotony aty antena voalobahoaka itsiny ara-pahefana fotony tena fototry ny resaka fampandrosoana ato anatin'ny firenena zany. Raha io daty ny 12 Desambra izay nankatoavy ny filakevim-panjakana io tafiditra anatin'ny vanim-potoany fahavaratra ny fanatanterahana ity fifidianana manakaiky vahoaka ity raha izy izany daty izay manitsaka tanteraka ny voalaza lalam-panondrinana fa ihany koa mampanay sahady amin'ny mety ho endriky ny fifidianana ho avy eo. Tapitra androany 27 ora nomeny mpiasa eo anivon'ny FIFA amahana ny olana misy eo aminy sy ny fialan'ny tale jeneraly sy nivaly ny fitakiana ka nindroso tamin'ny fitokonana faobe ireo mpiasa manerana nosy androany nilaza ny tsy ampitsahatra ny fitokonana izy ireo raha tsy miala mitoerany ny tale jeneraly. Fanadidina mikasika izay entiny Ilarina Soloniana. Nitsahatra avokoa ny fampandehanan-draharaha sy ny asa fikarohana eo anivon'ny FIFA na ny foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra manomboka androany. Niroso tamin'ny fitokonana faobe ireo mpikaroka sy mpiasa manerana ny nosy rehefa tsy nivaly tao anatin'ny 17 ora feptaona nomeny izy ireo ny fitakiana ny amin'ny fialan'ny tale jeneraliny sy ny fandoava-karama. Noho izay fataperan'ny 17 ora lalàna ny grevy zay dia niroso amin'ny grevy générale zay nanomboka tamin'ity androandroany ity. Efa nampafantarina azy avokoa ny antony rehetra ny amin'ny fangatahanay tsy nahazo valiny mahafapo izay dia miroso amin'izao grevy zao. Zao aloha ny fanombohana fa miova isan'andro arakaraka izay fanapahany komity rehetra eo ny fisehony. Fantatritsika fa ny firenena tsy misy fikarohana dia firenena maty ary tsy afaka androso mihitsy. Ka izay no antony hitsanganan'ny FIFA hatramin'izay izay centre lehibe indrindra eto Madagasikara amin'izay fikarohana izay. Ka raha ny FIFA no mihitsoka dia fantatritsika ny toyina fa ny any ambanivohitra rehetra sy ny fampandrosoana ny any ambanivohitra izay tena fotoran'ny FIFA dia tsy androso ihany koa nefa tsika mitady an'ilay fampandrosoana aingana amin'izao fitondram-panjakana izao. Ny FIFA dia miara-miasa amin'ireo partenera marobe na ny vetatoerana izany na ny avy any ivelany. Fantatritsika fa ny olona rehefa tonga eto dia hifanampy amintsika ny androso. Ka raha ny FIFA no mihitsoka
dia mihitsy kokoa zany ny famatsiana rehetra sy izay fampandrosoana zay ary eo amin'ny lafiny diplomasia dia tsy hisy tsony ny fifandraisana amin'ny firenena malagasy. Tsy mila tale jeneraly vao mianatra asa mikatsaka tombotso manokana ny fofifa ho ireo mpiasa ny lanja sorabavety androany. Fitantanana tsy mahomby. Fitantanana tsy mahomby. Mahomby ny fikarona. Tsy mila dia izay mikatsaka tombotso manokana. Tsy fianarana asa na atao fofifa. Fikarohana mahomby antoko fampandrosoana. Tsy mila dia izay stagiaire ny fofifa. Mila dia izay mpikarokontsika. Mila dia izay manana traikefa amin'ny fahaiza mitantana. Tsy fangalana tombotso manokana eto amin'ny fofifa. Tsy aivina ny 27 jolay teo no nitaky ny fialan'ny tale jeneraly ny ireo mpiasa eo anivany fofifa ary nitaky ny amana ireo olana samihafa vokatry ny tsy fahaiza mitantany ity farany. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo mpiasa sy ny ministera tompony andraikitra saingy tsy mbola ny fitakina manontolo no nivaha. Nangataka fifampiresahana tamin'ireo mpiasa ihany koa ny tale jeneraly ny androany saingy tsy tonga raha ny fanazavana trany. Nilaza ny tsy hiverina amin'ny asa ny ireo mpiasa ny fofifa manerana ny nosy raha tsy miala amin'ny toerany ny tale jeneraly. Tena ny setry ny fahasalamana eto amin'ny tsika ary tsy nisy fandaminana mazava ony teo anivony syndicat paramède androany antony maro ireo affectation abusive omena ireo mpiasa tsy misy fanadihadiana sy fandalilina lalina akory. Fanadihadiana. Mitaraina amin'izao fotoana ireo mpiasa paramède eto amintsika indrindra ireo mpiasa mpanjakana noho ny fisinina famindran-toerana mampiaya. Faritra maro raha ny fanazavana no ahitana famindran-toerana tsy ara-dalàna amin'izao fotoana. Mampikony, Arivony Mamo, Mandoto, Antany Fotsy, Ambohimasosy sy ny maro hafa. Ho an'ny ity renim-pianakaviana ity no ny fanehoan'ny hevitra milaza ny tsy mety ataon'ny tompona andraikitra no voalaza fa antony namindrana toerana azy. Famindana toerana tsy ampy fandiniana raha ny fanazavany. Anestesista vehivavy alefa any beroroa ny asa tao ranoiry izy taloha alefa ny beroa vehivavy bevoka ny eo atoerana aza ampina vao may ve ny eo koa no esorina alefa hors district hors région angambany efa fanonarao tapahefana izany amiko ohatrany ana dia any amin'le toerana andehanako infirmier daholo ny ovataniko any ny eo amin'ny alako nefa ny sage-femme daholo tsy eo amin'le toerana iasako ve ny mila infirmier kokoa no le amin'ny toerana andehanako satria ny antony nandefasana any dia pour nécessité de service ka iza ny tena mila ny fahaizako kokoa ny eo amin'ny toerana ialako sa ny any amin'ny toerana andefasana dia izay no mahatonga ana manao antsoavo ny fitondram-panjakana mba hijery manokana an'izao antso-jay mianjady aminay izao. Ankoatrany any amin'ny faritra ahitana tahaka izany ihany koa ny eto Antananarivo. Infirmier de bloc afindrana amina CSB. Fanampin'izay maro ny tsy fahatomombanana tsikaritra eo amin'ireo décision d'affectation mivoaka ireo. Ity décision eto ambanimasoko ity zany zao an'olona anankiray izay diso ny anarany diso dia ny gradiny koa première classe deuxième classe. Zany hoe tsy logika zany rehefa miteny classe ianao dia échelon manarak'izay saiko na hoe première classe deuxième échelon ve le olona sa ahoana fa tsy fahamatorana daholo zany hoe kitaingitaingina daholo le raha iverenako kely le namana teo le bloc opératoire teo hoe zany ve dia tsy mba misy recoupement tsy fahampiana recoupement ve zany sa dia tena hoe gafy fotsiny na hoe incompétence ve zany hoe ino moa zany ny ataony any amin'ny CSB fa tiatoko ho ny vahoaka zany ny ananany spécial nao amin'ny HGRA ora nanao fanadihadiana ny tenanay tsy ampy olona ao amin'ny HGRA tsy ampy olona ao amin'ny bloc opératoire manina izy no alefa any amin'ny CSB ina no ataony any iny tsy ala compétence ntsony any ka izay zany ny antsoina na hoe potehana ve zany le fahasalamam-bahoaka eto amin'ny tanàna. Ankoatr'izay tsy zarizary ihany koa ny fampitaovana ahafahana miasa raha tsy ilaza afa-tsy ny eo anivon'ny manipulateur radio. Efa nisy ireo nahazo fitaovana efa naparitaka ihany koa ny radiographie numérique sy ny scanner saingy mbola maro ny olana nasedraina. Mbola maro zany ny mpiasa tsy ampy ny paravent plombé tablier plombé entina miaro amin'ilay rayonnement ionisant ny dosimètre entina andrefesana ny dose de rayonnement izay azon'ny personnel dia tsy misy
nefa tokony ahoana moa ny ahafahana mandrefy ny rayonnement azon'ny personnel raha tsy amin'ny alalan'ny 12 mètres dia mbola tsy mandeha zany amin'izao fotoana zao dia nangataka zay a resaka indemnité de rayonnement satria tena miantraika mivantana amin'ilay vatan'ny olombelona mihitsy zany ny rayon dia mbola mitovy amin'ny projet de décret zay nataon'ny syndicat-ny paramède amin'ny ankapobeny dia tsy mivoaka au niveau ny ministère ihany koa zay projet de décret izay nataony manipilateur radio zay amin'izao fotoana zao. Ny zavatra tsikaritra na tsy ampiasa ny fitaovana eo ampelantanana manao ny ezaka rehetra ary manao ny asany amonjena aina ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny fahasalamana, dokotera, mpianatra mpitsabo, paramède, infirmier sy ny sisa. Olombelona ihany koa nefa izy ireny ka mananjo isitraka fampitaovana araka ny tokony ho izy ahafahany manatanteraka tsakany sy andavany izay asa sahanin'izay. Ny fandaminana ireo mpitsabo izay mipetraka, ny fandaminana ireo mpitsabo izay miteraka filaminana ho an'ireo marary raisin'izy ireny antanana. Dia iny fanady adiny iny no entintsika amin'ny sedy vetivety anaraka dokam-barotra fohy mamy fotoananao ao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptienne. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainana. Loko algo misy alo, l'huile, ary anti-rouille izay natao takatry ny fahefa mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Tavavena sady atao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao mamegina ny araba tomoko lahy sy tomoko vavy. Vavao mikasika ny tontolo iainana avy hatrany anokafantsika izany. Iray amin'ireo valan-javaboary manana ny mampiavaka azy ny valan-javaboary ny Chamorony Oninaly anatin'ny commune Ambohimahavelo distriktan'ny Toliara faharoa. Maro ankilany ireo tsindry miatra amin'ny sarisany lohalarana ny famarotana ny tany anatin'ny valan-javaboary ataon'ny tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ivy Isan'ny valan-javaboary iaran'ny tsindry maro ny valan-javaboary ny Chamorony Onilao Ambohimavelona distriktan'ny Toliara faharoa. Mpitrandrakarena kibony-tany mpanao arina fandritratra amin'ireo mpihaza biby namotika ny valan-javaboary nanomboka ny taona 2012. Ankehitriny manampitrotraka ny famarotana ny tany anatin'ny valan-javaboary ataona tompony andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Araka teneniko hoe aire protégé io faritra io dia nefa misy fotoana zany mbola misy tompona andraikitra ao ambonimbony eo mbola mahasany mamarotra tany na miditra ny sokosoko amin'ny any io dia somary sahirana ihany zay mijery ihany raha zay. Tsy raha azoko tsara zany mety eo amin'ny fa tafiditra any amin'ny 40-50% fa lafo efa misy surtout partie aty amin'ny faritry ny Toliara 2 zany. Raha isan'ny teboka voiziny fanjakana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ireo arena sy valan-javaboary maro, indrindra anatin'ny fionana amin'ireo mpiara-miombonantoka eo amin'ny sihatra iraisam-pirenena. Tsy hita mazava ny paikady apetraka hatreto, tsy misy ihany koa ny fahavononana anaja ny lalàna sy ny lamina rehetra ka hanairana ny fitondram-panjakana. Ny antsoko amin'ny fitondram-panjakana zany dia mila volavolaina tsara zany zay resaka lalàna zay. Dia araka tenenindreo moa zany hoe le lalàna mafy nefa
ny firéalisena anazy zany somary marefo hany ka misy fiantraikana anay aty amin'le mpiarony harena voajanahary aty fotony zany hoe ndao re tompoko nareo any amin'ny fitondrana mba tena hijoro sy sahy hametraka an'io lalàna io ary hampianatra anazy manodidina ny 5 hektara ny velaran-tany anana ny valanjavaboary ny amory ny onolahy ny eny zany no ireo tsindry samy hafa ireo maikaraka zany ny fitondrana vahaolana ho an'ny valanjavaboary ka ankoatra ny antso mivantana nataon'ny fanjakana na mafisina ny fiarah-miasa amin'ny vondron'olona eny fotony na ny VOI ampahafantarina bebe kokoa ny mponina eny fotony masarobidy ny fiarovana ny valanjavaboary. Tafiditra ho isan'ny fadrany masina ahitana ireo karazana biby tandindondoza eto Madagasikara ny faritra avaratra Antsinanana sy ny faritra Antsimo. Antony maro no mahatonga izany hiran'ny fanadidinana ataony teo anivon'ny tetika GEF6 AMP. Gaëtan Diatsilaf mitondra antsika ny andindin'izay. Ny tombony fadrany masina malagasy ahitana karazam-biby tandindomondoza ka tafiditra anatin'ilay antsoina hoe KBA na Quai Biodiversité Area. Raha ny tatitra voaray mikasika izany tamin'ity androany ity. Raha toka faritra avaratra andrefana, avaratra Atsinanana ary ny faritra Atsimo no tafiditra tao anatin'izany teo aloha. Ny tombo izany ka tafiditra ao anatiny ny any amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy ny faritra Atsimo iray manontolo. Taorian'ny fanadihadinana nataon'ny tetikasa GEF6 AMP. Tandindomondoza amin'izany ireo baleine bosse, ireo dauphin, sokatra-dranomasina, voron-dranomasina sy ny requin hatramin'ireo trondro sy ny coraille. Zany efa sensible be zareo. Dia raha vao sendra ny loto izy na sendra ny perturbation au niveau ny habitat misy anazy dia tena tonga dia mety hoe maty izy. Zay aloha dia efa sûr. Ohatra fotsiny raisiko hoe raha ohatra hoe zao ny tortue marine raha ohatra hoe mitely sachet fotsiny izy dia efa tonga dia efa problème be ho anazy le izy tonga dia vony any amin'ny tube digestif any dia tonga dia mitarika fahafatesana ho an'le tortue marine zany le finanana an'le zavatra maloto satria sendra lasa any ambavany le izy ohatra. Dia ohatran'izay koa le efa ampiasana filet pêche tsy ara-dalàna reny mety hoe manahirana an'le biby zany voafatotra ao anatin'le filet de pêche ohatra ny dauphin na le tortue marine na même ny baleine dia mahafaty anazy le izy ireo zany tena biby sensible zay mahatonga anazy hoe espèce menacée zareo tena efa tena atahorana mihitsy izy zany olany tamina zay ny arovantsika anazy. Isan'ny manembaka mahatonga ireo biby ireo ho tandindomondoza ny fiovan'ny toetrandro, ny jony tsy ara-dalàna, ny loto sy ny fako. Araka izany, irosona ny fanentanana sy ny fanamafisana ny fiarah-miasa amin'ny eny fotony ka hanamafisana ny fiarovana ireo faritra voalaza ireo. Dia ny voalohany ataontsika aloha dia ny fampandraisana andraikitra n'ireo olona eny fotony. Na io vondron'olona ifotony na fikambanan'ny mpanjono ary eo ihany koa ireo tompona andraikitra eny fotony ny commune sy ny faritra. Zay aloha zany no fomba iarovantsika azy voalohany. Manarak'izay dia misy ny fampiasana n'ireo fitaovana maro samihafa izay azo lazany hoe manaraka ny fitrandrahana ara-dalàna satria tsika tsy afaka hanajanona ny fitrandrahana sy ny velon-tenan'ireo olona fa zany hoe hatsaraina le velon-tenany amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana sy fomba fitrandrahana manaraka ny lalàna ary manaraka ny fenitra mba ahafahana manao an'le izy hoe olo-vainjafy zany hoe misy isitrahantsika ankehitriny fa misy ihany koa ho apetraka ho an'ireo taranaka any aoriana. Tandrona raha ny fanazavana hatrany ny ampiakatra hatrany amin'ny 10 hektara hatramin'ny taona 420 ireo farin-dranomasina arovana eto Madagasikara. Raha toka 10 hektara zany amin'izao fotoana. Tombontsoa maro no azo amin'ny fiarovana ny farin-dranomasina. Antony, fianakaviana maro ihany koa no mivelona amin'izany eto Madagasikara. Andrei Matora laiseno Guy Maxime ben tanana karobatu aloha no sady mpandrindra nasionaly ny cellule de crise diovy Madagasikara sy toavina Ralamay mpanolo-tsaina munisipaly eto Antananarivo renivohitra no vahiny fandahana anketsi-po aorin'izao fampalalambavao izao ho resana manokana anatin'izany fifidianana ben tanana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo sy ny fiandrasana ny gouvernemanta vaovao sy ny raram-pirenena ankapobeny fandahana izay anasananao rehefa avy eo.
iazo any Tomasina indrayntsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tapitra androany 27 ora voasoratra anatin'ny taratasy nomeny vatany ireo mponina tao amin'ny teteza ampasina fokotany Ambohikarivo commune Ambanivohitra Ambohitandroa ao anatin'ny distrikta Tomasina faharoa mba hialana tsy misy atakandro fa ho alain'ny tompon'ny tany ny tsipaka avy hatrany voalazan'io taratasy io ny mponina izay efa nanamainty milaly ny tany sy nandoa etra tao anatin'ny taona maro. Elinora Zafimanana Kolo TV Tomasina. Miororo ny mponina titeteza pasika fa isy aka ny tany izay efa nojariana sy ny ainan'ireo mponina efa taona maro. Nisy taratasy fampilazana nalefa navady tany izay manome 27 ora ireto mponina ireto mba hiala tsy misy atakandro fa ilain'ny tompony ny tany. Misy olo zany milaza fa manana an'ity toerana zay onenany ety zany. Zay zany tegna zavatra mampalahelo anay eto zany. Ary toerana io tianay miteny amitsika solo tegna mpanjakana rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra fa io toerana io dia eta malagasy zany toerana io. Ka misy olo zany milaza fa tompony toerana io zany. Ary toerana io dia toerana avy tamin'ny eta malagasy na zao nefa izy tsy mipetraka ary tsy nagnajary de milaza fa tompony. Ary reto vahoaka reto de tsisy mahafantatra an'izany tompony zany. Marariny anay misitraka an'ity tany ity de zahay dia nagnamainty molaly teto hatramizay ka hatramizao. Ary anagnanay certificat d'occupation zay zavatra zay ary andohazanay etra amin'ny commune. Ka gaga zahay ny olo tsy nagnajary de milaza fa tompony. Ary eto de tiako no mampatsiahy fa izahay de nagnamainty molaly. Izay ny takin'ny fanjakana hoe ny olo misitraka ny tany mpanjakana dia ny olo fa nipetraka ny mono nagnajary hatramizay ka hatramizao. Ka izahay de eto zay fa gaga zahay aty afara ka misy milaza zahay ny tompony tany. Ka eto zahay zany magnamafy tsy anjarao ny tany fa anay. Zahay nefa nipetraka namboly ny karakara ny tany io hatramizay ka hatramizao. Mandidina ny 700 ny mponina ety ny tsipaka avy hatrany io taratasy fampahafantarana avy amin'ny vadin-tany io ary nilaza fa manana taratasy manome rariny ahafahan'izy ireo monina eo amin'io tany io ary vonina ny iaro ny tanànan'izy ireo. Magnano atsoavo aminareo solo tegna mpanjakana rehetrarehetra zay voakasikany zao zavatra izao. Fa tegna malahelo zahay nagnamety molaly. Zahay matoma magnamety molaly de ho an'ny zanaka manjafy taranaka mampara. Ka eto zahay de ho asorina fahatany am'izay tany zay efa nagnamentanay molaly zay. Io toerany tompoko hatramizao ara de mbola eta malagasy 2165 BA. Ka gaga zahay de misy melanareo fa mahazo 27 ora katroko androany no agnanasorana anay. Tsy fantatra moa zareo raha ho avy eo na tsy ho avy eo fa araka ny tatitra zay tonga ampotsofray de ho avy eo zareo iaraka amin'ny force. De io olo miady aminay io tamin'ny voalohany i zareo avy Ambatovy moa zany tonga teto taminay nilaza fa anjareo le tany. Tamin'izay fotoan'izay moa zahay de fa maro ny fagnontaniana napetraka anay tamin'izareo hoe raha anareo le tany asay hoy taratasy mahanareo an'le tany. De hoy teny zareo tamin'izany hoe zay mbola tsy manana taratasy fa mbola any Abrao. De nandrasana le taratasy tsy mety tonga. Androany zareo tamin'izay fotoan'izay zareo niteny hoe raha Ronosarla no nanao bay tamin'izareo. Tamin'ny latsinainy nitendray zareo fa maty raha Ronosarla fa i mpandova koa nanolotra taminay. Inona marina ny tegna zava-misy. Moa ve ny taratasy ve azo iforom-poronina na karakory fa izahay tompoko de tsy magnamboatra taratasy fa taratasy de ampela tagnanay ity. Ary tamin'izay fotoan'izay niresahanay de fa tampela tagnanay ny taratasy zay fanagnanay anazy toy hoe certificat d'occupation joro lava ary nagnorona an'io tragno zay tsy nanoronорona fahatany fa misy permis de construire fa zao ny teninay vahoaka. Izahay de tsy ala tsy agneky ary tsy ala na ino mahazo anay de tsy ala jusqu'à farany. Etsankilany toy izao ny fampitambavao nomena Ambatovy rehefa nahareny fampiasan'olona tsy nazonona lalana ny tany ny antsoina hoe ravo ao Antseranapasika Ambatovy dia ny fampiresaka tamin'ireo olona ireo nandritra ny herinandro maro. Napafantatra mazava ny sata ara-dalàna momba n'io tany io ny orinasa ary nangataka fiara-miasa amin'izy ireo mba hialany eo amin'ny toerana io
na dia teo aza izany ezaka izany dia nitoyatra ny fibodoana tsy ara-dalàna ka voatery tsy maintsy nandefa filazana ofisialy ny orinasa vonona ny orinasa hitady vahaolana araky ny lalàna amin'izao olana izao mifanaraka amin'ny lalàna velona sy ny fitsipika manan-kery. Ho tanteraina any amin'ny vohitry ankaratra ny faha-efatra hatramin'ny faha-sivy ny volana aogositra ho avy izao ny alasady be hinany fanamafisantena sy fanasinana ny ody rehetra izay natao ho iarovana teo amin'ny taolo malagasy. Ny alasady be izay isan'ny fomban-drazana malagasy nankalazan'ireo ray aman-dreny be tany aloha saingy adino izany noho ny fahatongavan'ny kolotsaina vahiny. Daniela Minorso. Aorian'ny alamady be isan'ny vaninandro lehibe manana ny lanjany eto amin'ny firenena indrindra ho an'ireo mpandala ny fomban-drazana ny alasady be io no vaninandro entina manandratra ny fomba gasy ankehitriny adino izany no ny fahatongavan'ny kolotsaina vahiny. Ny alasady be dia anisan'ny fankalazana ao anatin'ny taona gasy izany hoe tao anatin'ny taona gasy na ilay fanosan'andro fahagasy dia nisy ny alamady be, nisy ny alasady be, dia nisy ny alakosy be, dia nisy ihany koa ny adijady be. Ireo fankalazana anankiefatra ireo dia anisan'ny fomban-drazana efa fanaon'ny ray aman-drentsika tany aloha. Fa rehefa tonga kosa ny rivotra ny kolotsaina vahiny dia adino na ninina no fafana mihitsy izay fankalazana izay. Ny alamady be moa rahantsika mahalala fa iny ny tombaovao malagasy teo amin'ny taolo fa iny. Ny alasady be kosa indray dia fanamasina tena sy fanasinana ireo ody rehetrarehetra, fiarovana moa ny ody raha ny tena izy fa tsy arak'ilay fahafantarana na ilay hevitra ninina ny volizina taty aoriana hoe zavatra ratsy ny ody. Dia mandrindra izay alasady be izay no fanasinana. Ny fanasinana dia fanandratana sy fanavaozana ny herin'ireny fiarovana ireny. Ilay ody izany mazava ho azy. Any ankaratra ny faha-efatra hatramin'ny faha-sivy ny volana aogositra ho avy izao no ivy ny fankalazana ny alasady be andian'ny faharoan'ny ity taona ity eto Madagasikara miaraka amin'ny vondrona tsy mamorona fa mamely maso. Aorian'izay no ankalazana ny alakosy be na ny andron'ny vahoaka sy ny adijady be izay famatorana ny alamady be, alasady be ary ny alakosy be. Iavaka ny andininy fahavalo ambin'ny folo na ny festival Sobaya hetsika ara-kolotsaina araka ny fampahafantarana nataony mpikarakara androany ny festival Sobaya izay ho tanterahina any Katsepy Mahajanga tahaka ny mahazatra ny faha-sivy hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo aogositra ho avy izao. Fanadidina. Vola manodidina ny 40 millions ariary no natokany faritra Boiny anatsarana sy anandratana ny festival Sobaya. Hetsika ara-kolotsaina goavana fatao isa-taona ny Katsepy Mahajanga amin'ity andia ny fahavalo ambin'ny folo ity. Iavaka ny hetsika ary olona maro no andrasana amin'izany. Mahafinaritra zany aloha dia eny toerana dia natsapa hoe niatsara tokoa ny réalisation ilay festival. Festival Sobaya be be ny festival lera Madagasikara. Fa kosa zany tsarofintsika fa ny Katsepy zany na ny peuple marabitsy dia somary mampiavaka ny faritra io dia azo atao hoe mbola kolotsaina arabo na zareo antaloatra no iainana azy zany plutôt musulman ihany. Kolotsaina ranoray na fomba mampanao sakalava marombitsy no asongadina ao anatin'ity festival Sobaya ity. Lohahevitra tamin'ity no hoe roboky aty etiky fahalaingy izay midika fitaomana ny olona ity ny festival. Sobaya lamba zany izy io, lamba fanaoviny ampanjaka sakalava dia tamin'ny alalan'ny iny lamba iny zany no nalaina nanaovana ny anarany festival. Ny antopisian'ny fitaravam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina boeny satria resaka kolotsaina ilay hoe festival Sobaya ary kolotsaina ranoray no voizina ao anatin'izany festival izany. Efa voaresaka teo moa ny fanehoana amintsika ny reto fitafy ohatr'izao ny atao hoe Sobaya ohatr'izao anaovanay efatra mianadahy izao ary
teo arina ny sobaia efa misy amin'ny lokony samihafa, misy loko maitso, misy mena, ary misy ohatran'izao ahitanareo azy ao raha mijery any amin'ireny mpivarotra ireny nareo. Dia fomba amampanao sakalava ny marombitsy izay no voiziny mandritra n'izany festival izany. Mpanakanto malagasy maro tahaka ny Jean Aimé no anafana ny hetsika ary misy mpanakanto vahiny afa-tsy Mayotte ihany koa nasaina manokana ao amin'ny ity andiany fa 20 ity. Aharitra 3 andro ny festival ny Sobai ny 9 hatramin'ny 10 ny volana aogositra ho avy izao. Any Antsiranana kosa indray izay mahafantatr' olona ihany no voaray sitraka ny fitsaboana amin'ny sambo hopitaly Sinoa izay any an-toerana raha ny fitarainana. Mararaka izany ireo mila fitsaboana tsy nisitraka izany araka ny fanadihadiana izay entiny Stanio Bezara. Ny gadona teto Antsiranana ny zoma fa 4 Jolay ny sambo Sinoa antsoina hoe Arche de la Paix. Maro ny firenena afrikanina ny tsidin'izy ireo nitondra fitsaboana maimam-poana ka tsy diso anjara tamin'izany ny vahoaka teto Antsiranana sy ny manodidina tanatin'ny 5 andro nanomboka tamin'ny 20 ka hatramin'ny 1 Jolay lasa teo. Nanamarika ny antoko ny fiaramiasa eo amin'ny firenena malagasy sy ny Repoblika enti-bahoaka ny Chine tamin'ny alalan'ny fizarana traikefa eo amin'ny resaka fitsaboana sy ny aratafika satria tsy sambo hopitaly fotsiny izy io fa miaramila ihany koa. Préfecture sy zareo avy amin'ny fitaliavam-paritra direction régionale de la santé publique sy reto namantsika tompon'andraikitry miaramiasa amin'ile sambo Sinoa zay tonga eto amintsika magnano fitsaboana io dia teny andeha ataonay dia teny fisaorana sy fankatelemana nahavitany fitsidiana nentigny nitsinjo atsika mpiarabelogno teto an-tampon-tanàna Degosiores sy ny magnodidiny nitoloran'ireo Sinoa reo fahasalamagna amin'ny alalan'ny fitsaboana sy fagnomezana fanafody maro isan-karazany. Teo koa fifanankalozana fahaiza-manao tamin'ny mpitsabontsika taty ka efa andro vitsivitsy tamin'ny zoma 26 juillet teo igny ny tongavan'ny sambo io efa niasa foana zare jusque tsika mifaran'izao io efa handeha le sambo ka tsy hainay zany ny tsy hankasitraka atsika jiaby niaraka ny salahy tamin'izay atsika nagnatogno ary nizaha fahasalamagna aveo koa moa zahay koa niezaka ny fandrindra nagnano fandaminana tamin'izay rehetrarehetra zay. Eninjato isan'andro no niraisina andray ny fitsaboana nandritra io fepitoana io kanefa tsy voaafina ny fomba fitantanan'ny fitondram-panjakana amin'ny fandaminana ny vahoaka izay tsy maneho ny mangarahara misy foana ny akamakama nefa maro ny sahirana tsy natorany trano ny andry laharana mbola ny alamaina tsy nisitraka fitsaboana sahaza satria tsy mahafantatr'olona. Lety minuit aligny zay zo tafandy teto zay miambigny latoro satria zava-dehibe resaka fahasalamagna io magnararoatra ny fihavian'ny vahiny eto zay Ferran 2 heures du matin nako teto fa 2 jours niany mandreto zay zo latoro mba marodiditra engany mba raha sahasalamagna 18 heures efa teto nefa efa napakakory zay amin'ny andro niany mba hiatriky ty raha satria ele fotoagna iasandreo tega malahelo zay jusque zeo fangala 10 heures raha ifody fanisandreo. Hitataratra nandritra io fitsidina io fa tena maro ny vahoaka malagasy mila fitsaboana fa indrindrandrindra fitsaboana maimam-poana tena mifanaraka amin'ny aretina misy kanefa tsy afa-manoatra noho ny toe-java-misy hitapoka eto amin'ny firenena izay milomano ao anatin'ny fijaliana tsy hita fahataperana. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena totosa androany tetsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina ny fiadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny kickboxing mahery ny 20 ireo mpiangaly ity taranja ity nandray anjara tamin'ny izany fotoana izay namafisin'ny federasion'ny taranja kickboxing fa tsy mahagaga raha tsy nitoerana ny akamaroan'ny atleta malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena vokatry ny tsy fisiany tohana avy amin'ny fitondram-panjakana ohatra amin'izany ity taranja ity tsy mbola nahazo fanampiana arabola avy amin'ny fanjakana sy ny ministera fanatanjahantena hatramin'ny izay eny fa na izao manao fiadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara izao azy arahintsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ezaka manoka ny
Amin'ny maresaka any ivelany kosa indray tafiakatra roapolo isanjato ireo mpizahatany tonga tao a Frantsa nandritra izao alalao olimpika izao feno hatrany ireo tribune anaovana ny fifaninanana hatramin'ny nanomboan'izany raha ny antotany safarany tafiakatra 17 isanjato ireo mpizahatany avy any ivelany tonga ao a Frantsa amin'izao fotoana raha toka 14 isanjato ireo manao fizahantany anatiny hoarina tamin'ny taondasy nandritra ity volana jolay ity tafiakatra hatramin'ny 7 isanjato ny fiakaran'ny fanjifana ireo trano fandraisam-bahiny raha tamin'ny fanokafana ofisialy manokana misedra olana ankilan'ireo mpandraharaha ivelan'ny renivohitra raha ny fanadihadiana hatrany. Dia iny fanadihadiana iny koa tomboky lasy sy tomboky vavy no mamarina ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ity alina ity isaoraka ianao nanaraka ireo vaovao ireo hatramin'ny farany manome fotoananao ary ho amin'ny rapitso indray hevelo matoboka. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.